Indrindra izay fitsidihan'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina tany amin'iny faritra Atsinanana izay ihany koa moa no nitondrany fanazavana tamin'ny mpampalala vaovao ny mahakasika ny fahataperan'ny feim-potoana iasan'ny HCC, eo ihany koa ny tsy fahazahoana mpandra matanjaka iray mivoaka ny firenena. Mampanontany tena ny maro ny mety ifandraisan'ny resaka fanendrena Praiministra sy ny fanapahan-kevitra nivoaka nandritry ny filan-kevitry minisitra farany teo mikasika ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ka nitondran'ny filoham-pirenena fanazavana ny mikasika izany. Ny tiako ambara aloha zany dia ny hoe raha nanao ny resaka maro samihafa mahakasika n'io resaka fanendrena Praiministra io dia misy tokoa zay hevitra navoaka ny HCC zany. Misy ifandraisana sa tsisy ifandraisana izy azo ampifandraisana foana izy satria tao anatin'le contexte no nandraisana an'le fanapahan-kevitra kanefa ny raha ny tena marina za foana hatramin'izay efa nivoy hoe tsy maintsy apetraksika foana araka izay tokony ho izy ny fanajana ny lalàna efa tapitra tamin'ny fondro sy roa arivo ny azo lazaina hoe mandahan'ireo mpikambana amin'ny HCC ireo. Ka raha mandeha le adevitra amin'izao fotoana izao mba tsy ilazana indray hoe olona efa tapitra mandaha no mandray fanapahan-kevitra na miteny dia hoy za hoe rariny loatra raha mena ny asiny izay maizy azy aloha ny HCC. Ka na olona iza ao na olona iza ao le fametrahana an'le asiny ao anatin'ilay fanajana ny lalàna aloha izay ny tena zava-dehibe. Mety hisy adevitra maro samihafa manodidina an'izany fa iveriko fa tokony izay aloha nijerentsika. Tsika lasa rehefa mijery jery lavitra be foana fa le tena hoe fametrahana an'le zavatra ambany maso sy lojika tsy jerentsika ka mba miangady atsika aloha mba hijery an'izay zavatra izay. Rovina no vita io tsy ho ely. No amafisiny fa ilaina ny fitoniana sy ny fanajana ny lalàna raha nanontaniana mikasika ny interdiction de sortie du territoire na ny tsy fahafaha mivoaka any ivelany izay miatra amina mpandraraha matanjaka ny tenany. So nareo mihevitra fa dia filoham-pirenena foana no tsy maintsy fototra ny zavatra rehetrarehetra na iantoany zavatra rehetrarehetra zany dia misy fanapahan-kevitra izay niraisiny sokajy maro samihafa tany ka dia everiko fa raha tahinika hoe zay no everiny zareo fa nakaiky an'izy dia mbola tsy maintsy hojerentsika koa zany zavatra izany. Fa fitoniana foana no ilainy eto amin'ity firenena ity nefa fitoniana ao anatin'ny fanajana ny lalàna ihany koa. Mbola miteraka resabe ihany koa ny resaka MAPAR sy PMP izay samy milaza fa manana ny maro anisa ary samy nanolotra anarana ho an'ny toerana Praiministra. Zaza mba te hamerina le fanontaniana zao hoe raha ianao io zao no anontaniana satria zay mitsy akely izy zay mitsy akely izy hoe aza velany atokoatsy aza velan'ny olonatsy aza velan'ny zao ny teny fa hoe raha ny tena rary sy itsy lojika ary le niteniaiko teo hitsinjovana ny tombotsoam-pirenena ary hitsinjovana ny fihavanam-pirenena hitsinjovana ny fiarovana an'izao fandrosony demokrasia eto amintsika izao mbola marifo ange le izy amin'izao fotoana izao mila arovana ange izy io ary efa zarantsika azy vita ny fifidianana iroso amadika pejy isika zany rehetrarehetra zany tsy maintsy atao an-tsaina foana dia ianao mba iangaviako amaly an'izy mba misosokevitra sy torevitra raha ohatra ka mety. Mikasika ny resaka fanondranana andramena indray dia nanambara ny filoha Hery Rajaonary Mampianina fa mitohy hatrany ny ady izay atao mba hiadiana amin'izany. Tsy adidin'ny filoham-pirenena ihany izany raha ny voalazana fa adidin'ny rehetra ny miady amin'ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena.